Ny antony moa dia nafangatahana maromaro zahay fitakiana maromaro izay nahatonga anay an'izao fitokonana tsy misy fetra izao. Ny voalohany dia ny anaovan'ny fanjakana sy ny amin'ny décret mikasika ny régime particulier anay inspecteurs contrôleurs du travail. Ny ankoatr'izay dia efa nitaky ombieniombieny izay ny anananay ministère mahaleo tena sy matanjaka ny asa ny fampananana asa ary ny fiainana sosialy ny mpiasa. Ankoatr'izay ihany koa dia mijoro izahay inspecteurs contrôleurs du travail ny mba tsy kitikitihana ny andraikitra sy ny asanay indrindrandrindra amin'izay fiainana sosialy ny mpiasa izay sy ny eo ihany koa ny ady amin'ny asan'ny ankizy. Mbola betsaka aloha fa izay aloha zany tena zava-dehibe tena hitanay hoe tena voakitikitada sy kitikitika zany. Hatreto efa nisy ny fiona niaraka tamin'ny tompon'anjakana maromaro mety hisy ny vahaolana fa eo an-dalana anaovana négociation sy ny fandaminana moa izay amin'izao fotoana izao. Ny fanamariana dia zahay dia tsy afaka mijanona mitokona mihitsy raha tsisy vahaolana maharitra sy mahomby sy fampatokisana amen'ny fanjakana mikasika an'izay fitakiana maromaro izay. Ny tsindriana angamba dia hoe zahay inspecteurs contrôleurs du travail manerana ny nosy no mitokona. Izany hoe mikatona daholo zany inspection du travail rehetra manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Efa arak'ilay teniko teo aloha efa nisy ny fiona niaraka tamin'ny ministra tompon'andraikitra. Misy ny fifampidiniana, misy ny fifanankalozan-kevitra dia miandry n'izay tena hoe vahaolana maharitra izahay amin'izao fotoana. Ny tena olana mantsy amin'ity fitokonanay inspecteurs contrôleurs du travail ity zahay moa zany dia mpapandry na mampisy ny fitoniana eny anivondren'ny orinasa tsy miankina ireny. Eo ihany koa zahay ihany koa dia anisan'ny mpanapa-kevitra amin'ny éligibilité ny tambazotra AGOA. Maro zany ny andraikitra inspecteur du travail izay tsy afaka tanterahanay moa amin'izao fotoana izao noho izay fitokonana ataonay izay. Beta be zany arak'izay lazaiko izay no raha mikatso any anivondren'ny orinasa tsy miankina ireny amin'izao fotoana.